Efa akaiky ny fahafahana ary dinio kely ane izay no fakafakana amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra hanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampiandelana moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka an'izay efa natsipiko zay dia efa akaiky ny fahafahana hoy ny fanehoan-kevitry ny be sy ny maro amin'izao ankehitriny izao. Kely sisa dia ho tratra ny tanjona dinio kely ane tsy misy fanjakana afaka mihodina intsony rehefa ny mpiasa mpanjakana no tsy manao ny asany araky ny tokony ho izy. Manaraka ny génération Z ny mpiasa mpanjakana ary mikatso ny firenena amin'izao fotoana izao. Tsy miasa ny douane eraky ny Madagasikara mandram-pialan'Andriamatoa Andry Rajoelina, tsisy entana hiditra sy hivoaka intsony eto, hikatso ny toe-karena, hikatso ny fidiram-bola ny fanjakana, tsy afaka hanohy intsony ny asany ny mpitondra ankehitriny. Tsy miasa ny mpandraharany fonja rehetra eraky ny Madagasikara, tsy handray gadra intsony izy ireo amin'izao fotoana izao. Mazava ho azy fa tsisy mpitolona hiditra amponja izany intsony manomboka eto. Tsy miasa ny mpianatra dokotera eraky ny Madagasikara izay interne, izay mandrafitra ny 700 n'ireo mpiasa eny amin'ny toeram-pitsaboana miankina amin'ny fanjakana. Tsy mianatra ny université rehetra manerana ny nosy, manohana ny tolona ny mpiasan'ny fahasalamana sy ireo mpianatra ampanabe ao Madagasikara ao na ny Saint-Pama. Manohana ny tolona ireo syndicat isan-karazany, anisan'izany ny mpiasan'ny Jirama. Manohana ny tolona ihany koa ny Sinady na ny syndicat national des administrateurs civils. Manohana ny tolona ny société jeune civile sy AICA. Mitsangana izao tontolo izao ary maneho hevitra fa tsy rary ny herisetra ataon'ny fanjakana amin'ny malagasy. Vondrona Europeanina, paparay masina, ireo filazam-baovao lehibe any Eropa any sy États-Unis, tosika kely sisa dia ravan'ny fitondrana izay mpanao kolikoly sy nampahoro ny vahoaka malagasy hoy ny fanehoan-kevitra hatrany. Milanao, milatsika ny firenena, mijoro hatrany, miroso hatrany isika amin'izao tolona izao. Tsy maintsy tafita ny tolona araky ny voalazan'ny Génération Z raha naneho ny heviny manoloana ny zavamisy amin'izao ankehitriny izao. So dia efa tsy rary ny intsony kose izao ve ilay hoe miaro ny vahoaka sy ny fananany, nefa dia herisetra no atao amin'ny vahoaka malagasy izay mpiray tanindrazana araky ny fanehoan-kevitra izay nataony be sy ny maro manoloana an'izay herisetra izay nataony mpitandro filaminana tamin'ny vahoaka malagasy izay manao fitakiana am-pilaminana izay. Tsy manaiky lembenana, mitohy ny tolona ary mitohy ny rodobe hoy ireo tompon'andraikitra amin'izay. Mankasitraka antsika rehetra na ny tao Antananarivo renivohitra manerana ny boribory-tany enina na ny distrika manodidina any États-Unis, Sabnam sy maro hafa izay niara-ny entana tamin'ny tolona fa tena nety iny tolona izay natao iny. Isaorana mitafitafy koa isika any amin'ny faritra rehetra sy amin'ny fitazomana ny hafanan'ny tolona fa tena ilaina ny fiarah-mientana ary hitohizantsika hatrany izany rehetra izany. Tsapa ny fitiavan-tanindrazana sy ny faharesen-dahatra ary ny fahasahiranantsika. Isaorana ilay polisy teny ankady fotsy izay namela malalaka ny mponina hanao ny fihetsiketsehana, mirary fahasalamana haingana ho an'ny naratra indrindra ho an'ilay zaza teny Bevelantanana. Ny fanaiky isika teny an-kanja fa tsy misy mihemitra ary tsy hamelantsika raha tsy tratra ny tanjona. Tsaroa fa tsy irery isika ary manamafy ny orona ny tolontsika ny fijoroany sehatra maro samihafa toy ny syndicat ny mpiasan'ny douane, ny mpiasan'ny fahasalamana, ny mpandraharany fonja, ny mpiasan'ny jono, ny fikambanan'ny mpitsara izay miaro ny demokrasia, ireo syndicat maro izay mivondrona eo anivon'ny SSM sy ny randrana syndikaly. Fehiny efa akaiky ny fandresena satria na ireo mpomban'ny fitondrana aza dia efa tsy miteny firy intsony, misy mihitsy aza efa lasa fa tsy ao Madagasikara intsony. Mitohy ny rodobe ary tsy mijanona isika rehetra raha tsy tratra ny tanjona dia ny hialana izao fitondrana jadona sy mpanambotry vahoaka izao. Ankasitrahana koa ny Génération Z, ny mpanakanto sy ny influenceur izay miara-manohy hatrany izao tolona izao hirariana haharitra izany rehetra izany. Tsy manaiky lembenana ny mitabe tsy lanin'ny mamba hoy ny fanehoan-kevitra ireo rehetra ao anatin'izao tolona izao manoloana an'izay zavamisy ao Madagasikara ao ary tsy manaiky lembenana mitohy ny tolona, tsy misy mihemitra an'izany eo fa manao rodombe isika hoy izy ireo hatrany. Efa akaiky ny fandresena, isaorana ny fahavononana sy ny fanoloran-tena izay asehontsika rehetra amin'izao fotoana izao. Tsy misy mahatohitra ny herim-bahoaka izany, efa akaiky ny fandresena
hoeny amboijatovy isika araky ny volazan'jareo hatrany manoloana an'izao tolona izay tena mafana am'izao fotoana izao ary mazava ho azy fa tsy misy hemitra izy ireo fa miha maro aza ireo zay manatevin-daharana an'izao tolona izao amin'izao ankehitriny izao. Ny fitondrana kosa etsy andany dia efa miha marefo hatrany fa raha izao ny tohy dia kely sisa ho tratra ihany ny tanjona amin'izay fampitsaharana anireo mpitondra ny firenena amin'ny asany amin'izao ankehitriny izao sy ny fametrahampelanan'izy ireo. Ry zareo avy any Ameritsy tosika raha teo moa dia hita fa tena mahery fo amin'izao tolona izao ary miha maro ihany izy ireo manatevin-daharana an'izao tolona izao ary milaza mazava tsara izy ireo fa tsy hemitra fa vao may aza miha mafy izao tolona izay ataon'izy ireo izao. Araky ny fanambarana Génération Z ankatso indray dia mbola hanaiky ihany ve io ny fanontaniana izay napetrakin'izy ireo, tsy mora ny adetrehana kanefa aza mora kivy hatambaro ny hery sahia mijoro ho an'ny tanindrazana. Atsika i Madagasikara isika no maso mandidy eto amin'ny tanintsika tsy ho avela anjakazaka ny mpanao ratsy fa hiady hatramin'ny farany isika araky ny volazan'ny Génération Z hatrany manoloana an'izao zava-misy ao Madagasikara amin'izao fotoana izao ary mazava ho azy zany rehetra izany fa tsy hanaiky lembenana ihany koa izy ireo fa hanohy ny tolona hatramin'ny farany ary manentana ireo tanora naman'izy ireo ihany koa izy ireo mba hanamaro isy izy ireo ao anatin'izao tolona izay ady ho an'ny tanindrazana sy ho an'ny taninjanaka izao fa efa tsy rariny intsony ny zavatra ny iainany voaka malagasy tao anatiny izay fotoana izay. Union des magistrats pour la sauvegarde de la démocratie manameloka ny fampiasana herisetra amin'ny fitandronana ny filaminana izy ireo miara ory amin'ny fianakaviana ireo izay niharamboina ary manitrikitrika ny fitakiana fahaleovantena ny fitsarana miantso ny fianakaviam-ben'ny fitsarana izay mpitsara mpisolo vava faditany mpiandraiky draharaha mba hanatevin-daharana ny tolona ataon'izy ireo amin'izao fotoana izao ihany koa ireto Union des magistrats pour la sauvegarde de la démocratie ireto amin'izao ankehitriny izao. Midika izany fa miha maro hatrany ireo zay manohana ny tolona amin'izao ankehitriny izao ary raha izao ny mitohy dia rendrika ihany ny sambony farany satria tsy misy mandeha intsony ny raharaham-panjakana ao Madagasikara ao tato ho ato zay. Araky izany ara dia very fanahy mbola velona ihany izany ireo rehetra lohandohany amin'izao fitondrana izao manoloana ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao. Efa kely ny fanantenan'izy ireo satria ny vahoaka rehetra efa tena leo ary izay raha teo ny mahatonga ny vahoaka marobe izay midina an-dalambe amin'izao fotoana izao manao an'izay fitakiana ho fametrahampelanan'izy ireo zay fa ny mpitandro filaminana sisa no andry izay iankinan'izy ireo amin'izao ankehitriny izao. Raha sanatriany vavaka miala teo indray ireo mpitandro filaminana dia rava izany ity fitondrana ity. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lazy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lazy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.